Almerabatsika indray amin'ity androndroany ity amin'ny alalan'izao vidéo zao indray dia mbola ifampitohy isika amin'ny resaka firaisana fa tsy fifandraisana dia manasanao raha mbola tsy hitanao ny teo aloha jereo aloha zay mba ho azonao tsara ny zavatra ifampizarantsika eto. Da ho are. Androany ako hitantara aminao zavatra anankiray, zavatra izay iainako zany no zaraiko aminao amin'ity androny ity hoe ohatrany ahoana ny fomba iainako an'izany Jesosy Kristy velona atao anatiko izany. Ohatra tsotra mety mampime fa nefa tena zavatra iainako dia ohatra tsotra zao hoe rehefa mivavaka ako, ohatra zany zao hoe hivavaka isakafo dia ohatra zao ny vavaka ataoko. Jesosy eo misaotra anao indray fa mbola nomenao sakafo ty tenantsika ity, ahafahana velona dia ahafahana manao ny asa, ahafahana manao fanompony. Satria maninona ty tena ity zany dia tsy intsony. Za zao tena tonga dia mijoro vavolombelona aminareo raha lasina bavy hoe tao anatina 3 taona teo eo zay, 3 taona teo eo dia za manokana isaky ny atory amin'ny alina dia tsy mitondra mbavaka ny fiarovana anay. Taloha zay rehefa mivavaka dia tononona daholo, Jesosy eo tononona ny ranao amin'ity trano ity, tononona ny ranao amin'ny fiara, tononona ny ranao any toeram-piasana, vavaka izahay, arovy, ny anjelinao mitoby manodidina zay matahotra anao ka mamonjy azy. Salamo fa 7:30 ngamba misy azy zay. Fa tamin'ny fotoana amin'izay naharay alay tsy ambaratelo, lay zava-miafina izay nafenina hatry ny fahagola, fa naseho antsika kosa ankehitriny Kristy ao anatinareo. Dia inona ny zavatra fahatsapako sy zavatra iainako ao anatin'ilay izy? Matory aho anatin'ny tokantrano dia alohan'ny atory dia tsy mivavaka intsony ho an'ny fiarovana anay. Satria maninona? Fantatro fa Jesosy ange no matory ao anatin'io trano io. Jesosy Kristy no matory, tsy anjelin'i Jehova no mitoby manodidina ny tranonay, fa lay zanak'Andriamanitra no ao anaty, tsy hoe matory moa izy zany fa ao anatiko izy fa za no matory. Jesosy miaraka amiko ao anatin'ny tokantrano io. Ity fiara ity tsy fiarako io ka mila fiarovana Andriamanitra arovo lay tomobilako. Zay mantsy le système na relation, le fifandraisana. Zanak'olombelona ty, Andriamanitra ty, zanak'olombelona mangataka Andriamanitra arovo ny tobilanay, arovo ny tranonay, arovo ny zanakay, arovo ny zao anay. Rehefa tonga ny fampiraisanay zay rehetra ay dia azy io fiara io anazy io. Raha izy ny tsy te hiarony anazy dia zay zany le izy. Ity toeram-piasana ity, ty vola ity, ty fitediavam-bola ity any Kristy io. Dia tsy manana fiainana ay manokana intsony fa ny fiainako dia ao amin'ny Kristy Jesosy. Tsy mitady zay arovana ay irery intsony fa fiainan' Jesosy ange io Dia za foana ve mbola isikotra hoe Jesosy eo arovo ale fiainanao, hivavaka zany amin'ny alina. Jesosy eo vavaka aminao arovo le tomobilanao arovo. Mety ve zany resaky zany? Za rehefa matory amin'ny alina milamina ny saiko. Satria maninona? An Jesosy io trano izay toerako io, an Jesosy ty zavatra ity, an Jesosy le vola, an Jesosy ity. Ary rehefa tonga ny problème, tsy problemako irery io. Ho anareo manana problema na vady, manana problema na zanaka, minoa an Jesosy Kristy miasa ao anatinao dia miresa Jesosy eo. Tsy zanako irery io, tsy zanako irery io, fa ianao atao anatiko zay ana dia anao. Dia mino ny fitondra anao matoko ny fitantananao fa tsy tonga ho azy ny mahazanako an'io sy ny mahavadiko an'io. Zany atao hoe finoana n'lay firaisana miaraka amin'ny Jesosy. Fa rehefa tsy mino ny firaisana miaraka amin'ny Jesosy ianao, lay finoana tsy ohatran'ny positivisme, ny esprit positive forsena be fotsiny. Na atao tsenjeri-maimbo isamaraina, zaho sy Jesosy dia iray, zaho sy Jesosy dia iray, fa zavatra any anatin'ny fo io. Hoy ny fanambaran'ny Romana 10 amin'ny fony nono zavatra famangin'Andriamanitra any anaty lalilany io. Ary zay no mahatonga ako mamaly anareo, mamaly atsika rehetra zay mametraka fanontaniana hoe dia ahoana tsy azo atao tsony zany ny ohatran'izao? Dia zao ny avaliko foana isaky ny mihetsika, tsy hoe tsy azo atao le izy.
hoe tsy azo atao le izy de ahoana tsy mahazo mangataka tsony ve zany pastera tsy mahazo mangataka tsony ve zany mba harovo say Jesosy afadsoana ve zany fa hotana be mahafaty mihitsy ve zany vavako zany zao ny lazaiko anao tsy fahotany zany tsy hoe tsy azo atao zany fa le izy fa manginy Jesosy fa mangin'ny tompo any anatin'ny fo ny azo zany zavatra lazaiko anao zany zavatra fa mangin'ny tompo any anatin'ny foko inge zany tsisy olona miresaka amiko inge milaza hoe aza mangataka fiarovana intsony ianao hoe fa fandresen-dahatra omen'ny tompo any anatin'ny foko zany rehefa mamaky ny baiboly de mahita ny Jesosy mandeha en déplacement foana isaky mihetsika fa tsy misy fotoana mihitsy ny Jesosy ny lalambe makany Jeriko mankany amin'ny toerana maro isan-karazany any Jordana sy tsy haiko rehetrarehetra any be de be ny lalana izay dangereux izay misy fahavalo izay misy jiola tany amin'ny tanin'ny Israel nga izy mitondra-bavaka ny andehanany akory fatany fa ny rainy ao anatiny ohatr'izay koa rehefa mijery ianao amin'ny asan'ny apôstôly tsy mitady fiarovana ho azy zany ireo olona ireo satria fatany hoe izany ao anatiny misy loza foana nge manjota ao amin'ny tantaran'ny asan'ny apôstôly fa tsy mitady an'izany reo tsy mahita verset anao na iray ary za rehefa mandeha misy fotoana tena mandeha any province ohatra midina niny lalana maridaza iny ny taxi brosy nandehanako ndre mandeha mamikotra daholo le olona ao anatiny matahotra satria manina sady mandeha fidinana izy miaccélère sady mamikotra matahotra ny tsy samy teny any za etsy amin'ny devant etsy za tsy matahotra ataovy zay ataonao ry chauffeur tsy matahotra an'izany Jesosy no atao anatiko ato tsy matahotra tsy mangovotra fa tsy ohatr'izay foanako taloha man tsy efa accidenté fa imbetsabetsaka accidenté fa efa nahita loza maromaro zany tany taloha tany de nisy fotoana etrany somary traumatisé kely mihitsy mandeha sur route de raha vao miakatrakatra kely ny 80-90 100 de fa dobodoboka amin'ny fo fa nanomboka nomeny ny tompony révélation am'izay Kristy ao anatinareo de manomboka milamina am'izay ao anaty eo milamina am'izay matoky am'izay an'Andriamanitra matoky an' Jesosy atao anatiko amin'ny fotoana rehetra izy atao anatiko na ina zavatra mitranga ao anatin'ny fiainako mety tsy manambola ianao am'izao fotoana zay iainanao zao fa ianao kosa tena manana antoka hoe nateraka indray zao afatra zao tsy raisiraisina fatany tsy ho an'ny olona rehetra zao fa ho an'ny olona zay efa nandalo ny fahateraham-baovao zao rehefa tena nateraka indray marina ianao na tsy manambola ary ianao am'izao fotoana hitenenako anao zao tsisy atahorana ny fiainanao mety misy ny ady sarotra mety misy ny zavatra rehetra fa Andriamanitra no mamelany reny hitranga ny anjaranao fotsiny mitady rehefa avy eo sy mafantatra sy miresaka amin'ilay Jesosy ao anatinao fa tsy zany reny andefasanareo MPBDB rehefa avy eo ho pastera mbola zao kely inona zany ny antony tafiotra ty de samy tantarany tafiotra ny tsirairay avy ny azo pastera ny tafiotra manjony fiainako ohatran'izao fa mba antanio an Jesosy hoe ahoana enao nandray an'i Kristy enao nampirai-piainana amin'ny Kristy mizary ianao miresaka aminy mizary ianao mifandray aminy tsy misy mpanelanelana hafa intsony anie afaka tonga ianao de miresaka aminy directement tonga ianao de miresaka tompo inona ny anton'izao nisy fotoana ny apôstôly Paoly ambokiny Koritianina faharoa toko faharoa ambin'ny folo manomboka amin'ny andin'ny fahenina raha tsy diso ako ozy izy ny tenin'Andriamanitra nylaza hoe ary noho ny abetsahany fanambarana ozy izy de nisy iraky satana nalefa amelitsilo anty vatako ty jerenao le izy Paoly tena nafantatra mihitsy fa misy iraky satana nalefa anisy tsilo ny vatako andefa fampianarana vaovao anatin'le izy jereo i Koritianina faharoa toko faharoa ambin'ny folo io fa zavatra nataon'ny Paoly na de fantany ary hoe iraky satana de inona ny zavatra nataony zay mahavarina tsy nandroka devoly izy tsy nanao izy devoly mitondra tsilo miala nareo sy firongonareo miala daholy naran'i Jesosy fantatry Paoly fa matory eo tonga autorisation avy amin'Andriamanitra rehefa autorisation avy tamin'Andriamanitra natongavan'ireo tsy any amin'ny devoly izy no miresaka fa any amin'Andriamanitra izy no mitraité intelo izy nangatahako zany tamin'ny tompo fa zao ny valitenin'i Jesosy rehefa niresaka tamin'izy Koritianina faharoa toko faharoa ambin'ny folo andiny fasivy ampy ho anao ny fahasoavako fa ny heriko tanterahina amin'ny fahalemena
iraky satana namely tsilo ny tena Paoly fa Jesosy nanome autorisation alefaso fa mitady ireare Paoly noho ny amin'ny abetsaka fanambarana. Jereo fa misy fotoana ary Paoly vaky sambo mahita loza ozy izy mifilazany saika nahita loza ozy izy tamin'ny ralasantoka saika nahita loza tamin'ny tompotany saika nahita loza maro isan-karazany fa reny rehetrarehetra reny de fantatry Paoly fa tsy misy tongatonga ho azy fa autorisation daholy. Tsy mahita mihitsy ianao nanaovana délivrance mialatsiny afa misy fampianarana be dehibe mihitsy tena resahako. Tsy mahita délivrance zany ianao amin'ny asan'ny apôstôly akoatrin'ny olona démoniaka zay olona démoniaka ihany ny délivrenao. Ny akoatran'izay de fantatry ny apôstôly tsara fa na ohatra araka devolony mampatonga ny reto sinedriona sy ny namany reto misambotra azy ireo tsy manam-pahefana aminy ireo raha tsy Andriamanitra mamela azy ianao an'izany. Fa tsy hoe zay tonga rehetrarehetra zay tsy mifanaraka amin'ny eritreritsika rehetra zay tsy mifanaraka saitsaitsika de tsy te halala fa tsy devoly de mamorona karazana anarana devoly isan-karazana sy karazana anarana fanahy isan-karazany. Fanahiny zao, ny devoliny zao, ny blocage, esprit de blocage, esprit de zao tsisy an'izany. Za de milaza an'izany marindrano eto mihitsy. Tsisy esprit de blocage zany ny fiainan'ny olona nateraka indray, fiainan'ny olona amin'ny Kristy. Raha miteny an'izany ianao de hiteny an'izany amin'ny Kristy hoe ao anatin'i Jesosy koa ve zany misy an'izany esprit de blocage zany? Tsia! Fa ny fomba fijeritsika ny tsisy. Ary mila itsy, ary mila amboarina ifanaraka amin'ny fomba fijerin'Andriamanitra. Nisy fotoana Jesosy teo anatrehan'ny Pilato rehefa ho tsarainy. De ozy izy Pilato manontany an Jesosy. Mahita an Jesosy eo izy zany de ny olona mitorotoroka be an Jesosy. Zao io, zao io, zao io, zao io. Jesosy nga mamaly, miaino fotsiny izy. De zao nambaran'ny Pilato, tsy mamaly kory va ianao? Am'izany fiapangana rehetrarehetra zay ataony anao zany. Tsy fantatrao va ozy izy Pilato fa manana fahefana andefanao ary manana fahefana iazonanao. Ozy Pilato zany manana fahefana andefanao, manana fahefana iazonanao. Zao no navalan'i Jesosy taminy. Ianao tsy manana fahefana amiko raha tsy nomenanao avy any ambony izany. Nomenan'ny Pilato ny autorisation hitsara an Jesosy. Zay Pilato vao mahazo mitsara an Jesosy. Rehefa tsy nomena azy ny autorisation, tsy misy ninninna azon'ny Pilato atao. Rehefa nateraky indray marina ianao, rehefa nampiraisina tamin'ny fiainan'ny Kristy ny fiainako, ny olona rehetra izay manao zavatra amiko. Ohatra zany hoe misy olona manambaka ako, misy olona manambaka. Misy olona mangalatra zavatra amiko, mikitikitika ny fananana, zay iarahako manana am Jesosy. Na azo autorisation iny olona iny. Ny antony tsy fantatro. Ny antony ozy ako ary averiko eto le izy zay fanarahanareo sy ny tompo ny antony. Fa tsy fantatro le izy ny anara tsy fantatro indraindray fa mila miresaka tsara amin'ny tompo de zay vao henoko ny fiadanam-potra ny Paoly teo. Paoly koa tsy nahalala ny antony Tratran'le tsilo izy de direkta ozytsika any amin'Andriamanitra no mitirety any no miresaka any am Jesosy no mitirety hoe ahoana tompo, ahoana ny sitraponao mikasika an'ity tsilo ity. Mety misy olona manambaka. Misy olona nalefa melaka teamaina ny takolako Paoly. Misy olona maninona moa ty izy nalefa itora-bato an Stefana. Navela nomena autorisation daholo reny olona ireny. Fa tsy zavatra tonga ho azy zany eo e. Ny fiainatsika izay miaraka am Jesosy. Ny fiainatsika, mialatsiny, ahitsoko kely. Ny fiainatsika izay nampiraisina tamin'ny fiainan Jesosy. De tsy fiainana mandeha ho azy intsony. Fa zay rehetra mitranga de autorisation daholo. Mety misy zavatra be dehibe mitranga fa autorisation daholo reny rehetrarehetra reny. Ary avelan'Andriamanitra reny zay vao mitranga ao anatin'ny fiainatsika. Satria tsika tsy olon'izao tontolo zao intsony. Ho an'ny olon'izao tontolo zao de mahazo tonga zavatra rehetrarehetra. Ozy ny tenin'Andriamanitra milaza ao amin'ny bokin'ny Jaona 10 manomboka amin'ny 5, ny mpangalatra tsy avy raha tsy angalatra hamono ary andringana. Ny olon'izao tontolo zao
no ananany devoly fahefana. Ny olo zao tontolo zao de azo satana ampahoriana arak'izay itiavany azy. Rehefa ny olona ny tsy ao amin'i Kristy, rehefa ny olona ny mbola tsy nateraka indray, de ananany devoly fahefana io fiainan'io. Fa rehefa ny olona ny ao amin'i Kristy, midy daholo ny lalana rehetrarehetra. Mbola andreseko lahatra anao ihany ao anatin'izany ary mino fa efa manomboka mamanga ho fonao Andriamanitra ao anatin'izao resaka zao. Zao ny ambaran'ny Kolosiana toko 7:2 raha tsy diso aho. Fa efa maty ianareo. Fa efa maty ianareo. Ary ny fiainanareo de miara-miafina amin'ny Kristy Jesosy ao amin'Andriamanitra. Inona ny dikan'izany raha lasy anabavy? Ataoko ohatra zany hoe ty ny fiainako ty akibe tanany ty. De ahoana moa ny ty ny Kolosiana toko 7:2 io ambara. Ny fiainanareo dia miafina ao amin'i Kristy Jesosy. Ty ohatra zany Kristy Jesosy, ohatra zao zany le izy. Ao asehoko anao tsara mihitsy, io le akibe de io Jesosy manafina azy ao. Takona tsara mihitsy le akibe. Ary tsy vita zay fa mbola napiny ihany koa ary miafina ao amin'i Kristy Jesosy ao amin'Andriamanitra. Mbola voamaika napina ao amin'Andriamanitra koa lay resaka. Ka raha miafina ohatran'izao lay akibe, iza reny atratra azy ao? Iza no akasika azy? Aretina inona no akitikitika n'io zavatra miafina ao amin'i Kristy Jesosy ao amin'Andriamanitra io? Ny fiainanareo ange ozy izy e. Ny fiainanareo fa tsy ny volanareo, na ny fisainanareo, na ny ainareo, fa ny fiainanareo. Ny dikan'izay zay mombamomba ahy rehetra. Zay mombamomba ahy rehetra de miafina ao amin'i Kristy Jesosy ao amin'Andriamanitra avokoa. Ny fetraka an'izany manaraka de amarantsika an'izao afatra zao. Rehefa tafapetraka any am-ponao ihany koa zany zavatra zany, de anomboka ianao avita am'izay tsy hanana alahelo intsony amin'ny olona izay mikitikitika ny fiainanao. Tsika miaino reo ma tsika manaraka reo mbola be deaibe amintsika reo tsy mahavita mamela heloka. Mbola be deaibe amintsika reo tsitrana tsara ny fotsika. Tsitrana tsara ny fotsika noho na nataon'ny olona manodidina atsika. Be deaibe na de mpanompon'Andriamanitra, samy mpanompon'Andriamanitra ary mifampanana alahelo any anaty any. Satria manino tsy tafapetraka any am-potsika, fa io fiainatsika io ange ka tsy misy ninina manjoana io raha tsy misy autorisation. Ny dikan'izay matoa le olona afaka nanisy ratsy anao. Matoa le olona afaka nanisy ratsy anao. Permission avy amin'Andriamanitra. Mety nisy devoly nikitika ny sain'ny olona anankiray anaovany ratsy, fa matoa izy afaka nikitika dia permission avy amin'Andriamanitra. Rehefa mipetraka any anatin'ny foko zay hoe nahazo permission ty olona ty anakorotana ny fiainako, de jereo tsara ny zavatra nataon'i Stefana ho an'ny olona mpitorabato amin'ny Andriamanitra. Aza atao elony zao. Afaka mifona ho an'ny fahavalony izay analany ainy, tsy hoe mitady fa analany ainy Stefana. Zao ny fanambaran'i Jesosy any boky Matteo toko 5:4 ngamba raha tsy diso am'laza izy. Mivavah ozy izy ho am'izay mitady anisy ratsy anareo. Mivavah fa aza manozona. De mba ho tonga tahaka ny rainareo zay any an-danitra ianareo, fa izy de mampiposaka amin'ny masoandrony amin'ny marina sy ny tsy marina ary mandatsaka ny ranonorany amin'ny tsara fanahy sy ny ratsy fanahy. Rehefa takatry ny fonao, raha mbola ty fotsiny aloha ny mahazo, de mbola sosotra ihany ianao, de mbola tsy vitako fa tena marina mafy, tsy vitako lizy fa tena mba niezaka mihitsy mela heloko ihany fa tena tsy tatoko ka. Ny zanako ange nampijaliany pastery, ny zanako ny nampijaliany. Marary ange zany, mafy ange zany pastery. Mety mbola tsy tratra an'izany ianao de mora aminao no mitoritory teny eo amin'ny UFB io, eo ianao no mody miseho azoma eo, fa rehefa tratra an'izany ianao ho hitanao zany zavatra zany, fa tsy moramora zany, tsy moramora zany. Tsika samy nanana zay niatra tamin'ny fiainany. Za zao efa nanana zay niatra tamin'ny fiainako, aza fa saika nidikizo noho ny amin'ny nataon'olona, efa saika angadra noho ny amin'ny nataon'ny olona, efa very vola be amatapitrisany maro noho ny nataon'ny olona, fa manana hery amelana ny heloko reny olona reny. Ny fiangonana efa imbetsaka nisy nanakirotana sy mitondra problema tsisy tahak'izany, fa manana hery any anatin'ny foko any amelana ny reny olona reny. Satria reny olona reny tsy afaka nanao na inona na inona
tahaka ny pilato teo izay tsy afaka nanao na inona na inona raha tsy nomena azy avy any ambony ny fahafahana manao izany. Rehefa voarainao zay fampiraisanaina amin'ny Kristy izay dia ho tanteraka amin'izay ny fifaliana ny anatinao. Satria maninona na misy ary ny olana na misy ary ny problema na mbola tsy mivary ny olana na mbola tsy mahazo asa ary ianao rapitso sy ravaka pitso na mbola tsy manambola ary ianao dia afaka nifaly ianao any anatin'ny fonao satria tsy misy na inona na inona tonga ao anatin'ny fiainanao raha tsy autorisation avy amin'Andriamanitra. Dia afaka ny adiony any anatinao any, afaka ny amela heloka ianao hoe Jesosy eo, misaotranao afavelanao zany hitranga, misaotranao a fanampiraisinaina ao aminao a ka ninninona mitranga ao anatin'ny fiainako zay tsy fiainako intsony fa fiainana erahako manana aminao dia autorisation avy aminao a zany rehetra zany. Zay ny afatritsika amin'ity andro anio ity a. Ho anao raha ohatra ka androany ianao vao nahita an'izao afatra zao a dia manasanao manokana ako a mba hijery a ny lista eto ambony lohako eto daholo, ny lista ny toriteny tany aloha rehetra arao hatramin'ny voalohany zany a, fa tsy mety raha tonga dia manao mijapo train fotsiny tsika dia lasa any amin'ny ampovoany any no mahita afatra zay mety tsy sahazanao akory a, fa mety any alohaloha any misy sahazanao kokoa. Ho antsika kosa izay manana fanontaniana dia mbola afaka mametraka an'izany isika eto amin'ilay hoe envoyer message mba nanao vazovazo fotsiny ateo an'le hoe ino moa ty izy azanontaniana daholo ty rehetra ty a, fa sao dia lasa voasakana tokoa osy pasteur azanontaniana azy daholo iny ko fa apetrao mifanontanianao a fa vonina izay amaly. Dia zao ihany koa mampahery antsika hatrany amin'ny commentaire sy ny j'aime sy ny partage sisa rehetrarehetra. Averiko eto a tsy hoe miavinavina matoa tsy mamaly a, asiako j'aime fotsiny ahitanao hoe hitako daholo reny commentaire anao rehetrarehetra reny a, fa ampaherezako anao hatrany ny fanohizana anyreny a sy ny fifampizarana amin'ny namatsika rehetrarehetra any. Misaotra manokana an'ireo izay efa nanomea ho fanohanana an'izao asantsika izao, araka lazaiko hoe misy facture izay alohany amin'ny Facebook a dia isaorana isika izay efa nanao an'izany. Samy tahiny tompo amin'ny fotoana manaraka toy izao indray. Veloma tompoko.